mampiavaka an'le andian'ny fahaenina eto Befandriana Avaratra araka izay le lazaintsika hoe andian'ny fahaenina dia efa vita notetezina daholo zany ireo distrika 5 iasan'ny fandaharan'asa Prospere eto amin'ny faritra Sofia dia efa misy nanaovana andiany anankiroa fa ny fahaenina zany eto Befandriana Avaratra. Ao anatin'izay koa moa hitantsika zany amin'ny fanovana kely ny mari-pamantarana ny fandaharan'asa Prospere izay fandaharan'asa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana fa efa tonga eo amin'ny 10 taontsika izao. Dia eo amin'ny tafon'ilay sary famantarana dia misy an'iny tsipika miolaka miakatra iny izay mifanindran-dalana tanteraka amin'ilay vina fisandratana izay ao anatin'ny lazana hoe tsy ao anatin'ny fotoana fohy akory no ahitana izany fisandratana izany fa raha manana vina ianao amina taona ampolipolony any aoriana any dia tsy maintsy manomboka dia izao ary tsika efa nanomboka talohan'izao ary dia izay no nilazako hoe mifanindrana-dalana tsara amin'ny vina fisandratana zany ilay andian'ny fahaenina ity izay fanehoana mivantana na fandrefesana mivantana ihany koa miezaka nataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fandaharan'asa Prospere na fanohitra. Tonga dia lazaiko amin'ny ankapobeny zavatra songadina efa mihoatra ny 3,9 alina ireo orinasa madinika sy salantsala ny ety ambanivohitra notoanana no niala tanteraka tao anatin'ilay fahantrana zany hoe nihoatra an'ilay tsipiky ny fetran'ny tany fahantrana eto amintsika ary ny akamaroan'izy ireo dia efa antenaina fa tsy hiverina intsony ao anatin'izany fahantrana mangitsikitiko izany satria efa mandray an-tanana an'ilay fandraharahana ety ambanivohitra izay azo porofona zany zao fa azo atao tsara manao ady maharitra amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny fandraharahana ety ambanivohitra. Hatreto aloha dia mbola tsisy afaka mandiso fa ny eo amin'ny fomba filaza azy ara-toe-karena moa dia hoe secteur primaire dia ao anatin'ny secteur primaire matanjaka indrindra ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ho antsika eto Madagasikara ary ny 20 isanjaton'ny mponina afaka miasa zany ilay population active dia fantatsika fa aty amin'ny tontolo ambanivohitra misy azy dikan'izay azo antoka tsara ary tena azo atao tanteraka ny mampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana sy ny asa fandraharahana aty ambanivohitra.